Hoan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry any nisaotry mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia ampanetretehina indray raha havana no irahako amintsika amin'ity volana juillet ity eny anjarako raha havana no hitondra sakafom-panahy amin'ity volana jolay ity, alahady voalohany amin'ny volana jolay. Ny volana jolay moa dia nomentsika lohahevitra hoe ny voninahitra ka ampanetretehina no hitondrako fampianarana fohy mikasika an'izay voninahitra izay. Alohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hiaraka hivavaka mba tena fanahy masina no ampiteny, fanahy masina no hiasa amin'ity fotoana alahady maraina ity. Andriamanitra misaotra anao izay Tompo eny Jesosy, ianao no nisafidy anay, ianao no mampiasa anay, ianao Jesosy no membonahitra amin'ny zavatra rehetra izay ampanaovinao anay Jesosy, tsy amikerina ampatanjahana. Iza moa izaho izay kely bitika indrindra kanefa nomenao anjara fanompoana ihany koa. Jesosy ianao no hanositra ny vavako ho zory tahaka ny lelan'ny efa mahay indray Jesosy androany aoka ianao rery ihany no membonahitra ary aoka izay ampilazainao ihany no voalaza eto Jesosy. Izay tsy avy aminao dia didinay tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana atao anatin'ny toriteninay Jesosy ary ny sofina rehetra izay hiaino an'izany toriteny izany dia aoka tena hoe ho tany lonaka Jesosy aniriny teninao ho mpankatoa ary anao pratika anamboatra ny fiainana araka an'izay ambaranao Jesosy. Raiso ny toeranao voninahitra teo anao rery ihany. Aleluia. Amen. Androany raha havana dia zaraintsika roa momba an'izay hoe voninahitra izay. Voalohany ataoko eo andaniny misy ny hoe fahafahamboninahitra teo ankilany ny fahazoahoana voninahitra, zavatra anankiroa mifanohitra. Ny tsaratsara kokoa ngambany dia ilay azahoantsika hoe mahazo voninahitra, izay nitondrantsika ny toriteny voalohany. Ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika amin'izany raha havana dia araka izay hita ao amin'ny tantara faharoa dia toko voalohany eo amin'ny 9:20 sy ny 12 nitondrantsika ny izay hoe mahazo voninahitra izay, mahazo voninahitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Raha ny sora mandry eo ambony ravana dia milaza hoe fanatitra nataon'i Solomona ary nisehoan'Andriamanitra taminy tao Gideona. Fanatitra nataon'i Solomona ary nisehoan'Andriamanitra taminy tao Gideona. Raisintsika ary ny teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny 9:20 sy 12 raha havana. Ataontsika hoe eo amin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona: satria tao amponao izany ka tsy nangataka vola aman-karena ianao na voninahitra na ain'ny fahavalonao ary tsy nangataka ho ela velona aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao. Dia omenanao ny fahendrena sy fahalalana ary omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao, mihoatra noho izay nanana amin'ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsy hisy anana tahaka izany ny any aorianao.
amen amen rahavana eto rahavana dia nangataka fahendrena itsika loatra ny tantara tsy malala n'izany hoe fahendrena ny nangatahany Solomona kanefa dia mihoatra lavitra raha olona tsotra rahavana raha olona tsotra dia io vola mankarena sy ny hainony fahavalony sy ny ela velona ny nangatahany olon-tsotra zay ny heverin'olon-tsotra fa hoe voninahitra fa neny Solomona kosa dia hafa na ninona ary Solomona nanana zany fahendrena sy fahalalana zany hoe ny dia fahendrena na ninona nanana zany fahatakarany zany na ninona izy nanana an'izany hoe ny azao no angatahako fa tsy takan'ny olona rehetra voalaza eo ambony eo rahavana eo amin'ny andininy fahadimy eo amin'ny andininy fahadimy ary ny altara ozy izy ny altara varahina izay nataony Bezalila zanakiora dia teo anoloany ny tabernakelin Jehova ary Solomona sy ny fiangonana nitady azy nitady an'Andriamanitra nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra Solomona kristianina Solomona nandeha tahaka ny nandehanan'ny Davida rainy izy rahavana olona matahotra an'Andriamanitra nanana relation tsara ary dia nitombo hery tamin'ny fanjakany ary Jehova Andriamanina ozy izy nomba azy ka nanandratra azy indrindra nitombo hery Solomona tsy na hoe zanaka mpanjaka ary izy voalohany zany dia misy zanaka mpanjaka nisy zanaka Davida tsy nalala an'Andriamanitra niala mihitsy nanohatra ny Davida ary fa Solomona kosa dia nanana ny Andriamanitra Davida nanompo ny Andriamanitra Davida rahavana aleloia zany natonga ny Solomona hoe nanana fahendrena teo anatrehan'Andriamanitra ary eo amin'ny andininy faefatra fa ny fiaran'Andriamanitra ozy izy efa nampiakarin'ny Davida avy tany Kiriata Jearima ho ao amin'izay efa namboariny ho azy fa efa nanorina ilay ho azy tany Jerosalema izy dia io altara varahana io le mbola nanamboarany Solomona tabernakely ka nampony an Jehova ihany dia teo alohan'ny tabernakely ozy izy nanaraka ny Solomona zany Andriamanitra tamin'ny testameta taloha dia iny mihitsy iny fiaran'Andriamanitra iny ao mihitsy Andriamanitra rahavana dia mbola nanompo ihany izy zay ny antony nahazahoany Solomona hoe ahoana nitondrako ny vahoaka ahoana ianao no nanome anahy reto vahoaka betsaka reto raha eo amin'io andininy faraka ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo io dia zao ny voalaza ato ery amin'ny faraparany ery fa nangataka fahendrena ozy izy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao olon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anjakany i Solomona avy amin'Andriamanitra zany ny olona takany hoe mandray atanana amin'ny atsipiria mihitsy ny Andriamanitra amin'ny mahampanjaka ny Solomona rahavana tsy mandeha irery tsy tonga foana teo amin'io mahampanjaka ny Solomona io zany ny Solomona rahavana fa efa voatendrin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary tiany hoe andeha amin'ny fahamarinana sy ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mihan'ireo vahoaka ireo zany no antony hoe ianao nanome anazy nangataka fahendrena sy fahalalana dia omeko anao satria oloko ireo miaraka aminao ireo mivoaka ambonahitra miaraka aminao ireo olona ireo anary eo za mikarakara an'ireo tsika zany rahavana rehefa misaina
ho an'Andriamanitra, interehan'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra ny antsika de mangataka fahendrenintsika. Inona ny andraikitritsika ao? Inona ny andraikitsika ao? Le tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve nanaovantsika an'izany sa mandeha fahazarana de lasa frerehana fotsiny ty mety hoe mpitarika na leaders na manana andraikitra amin'ny fanompona rahavana? Ny an'i Solomona tsy nataony ambanin-javatra, ahoana ozy izy na aizaka ho an'ireto olona betsaka reto, olona betsaka tahaka amin'ny fasika reto, fa meo anahy fahendrena. Niankina tamin'Andriamanitra tanteraka izy rahavana, niankina tamin'Andriamanitra tanteraka de nomen'Andriamanitra surplus ny voninahitra, surplus ary nigagana tany amin'ny firenena maro mihitsiny. Halleluja! Ndao tsika raha angataka amin'Andriamanitra de le araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aza variana ny vola makarena nanaraka ny Solomona ho azy rahavana zany arena be zany eo amin'ny 15 eo, nanaraka ho azy ny arena rehetra ary nataony mpanjaka ho tahaka ny vato, ny abetsaky ny volafotsy sy ny volamena tany Jerosalema, ary ny azo zay tera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka morontsiraka. Maro tsy tambo isaina amin'izay ny arena azony Solomona avy eo. Ny amina nangonan'ny Solomona soavaly aman-kalesos izy mba amin'ny arena be. Rehefa nanan-karena izy de mbola inona ny tao am-pony? Ny anao ny tempolin'Andriamanitra, ny anao ny tempolin'Andriamanitra. Ndao le tena ao am-pon'Andriamanitra ny ataontsika fa tsy ny maharanofo atsika aloha. Tsy le aranofo atsika, ndao tsy izany mihitsy ny baiko atsika, de omen'Andriamanitra ilay voninahitra avy aminy. Manao mihoatra ny izay nieritreretina ny Andriamanitsika. Halleluja! Ndao ndray neraisintsika côté ataontsika hoe mifanohatra ny amin'izay hoe mahazo voninahitra. Afa-boninahitra ndray zany, afa-boninahitra rehefa maninontsika de afa-boninahitra, rehefa maninona ny olona anankiray de afa-boninahitra. Ndao jerevantsika ndray ao amin'ny tantaran'ny Saoly, ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany 15, 15 rahavana, de eo amin'ny 17 no horaisintsika voalohany amin'izay hoe afa-boninahitra, afa-baraka mihitsy raha ny filazan'ny tenin'Andriamanitra i Saoly. Ndao baiboly ihany no hitondrantsika amin'ny fampianarana fa io ihany manamarina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Samuela voalohany 15 de ny 17. Fa hoy Saoly, efa nanota aho izao, kanefa masina ianao mba homeo voninahitra eo anatrehan'ny loholoko sy eo anatrehan'ny Israely aho, ary andere hiara miverina amiko indray mba hianko ofaka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra aho. Teto rahavana de na de ny talao ary Saoly tsy nisy famindram-potsony, tsy nisy famindram-potsony rahavana. Rehefa nirahana i Saoly ny soramandry eo ambony moa de tonga de mamintina ny rehetra hoe ny tsy nahatanterahan'i Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanana ny Amalekita sy ny nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany. Tsy nahatanterahan'i Saoly, tsisy fankatoavana zany tao amin'ny Saoly, na de nitaritina ary izy, na de nilazany ny mpanompon'Andriamanitra i Samuela moa tamin'izany ny rahan'Andriamanitra. Samuela ny rahan'Andriamanitra eo amin'ny 1 eo hoe ary hoy Samuela tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olony, ko ankehitriny mianono tenin'i Jehovah ianao. Nosorana ho mpanjakan'ny Israely Saoly, hoy nofidiana Saoly, natokana Saoly. Takan'ny hoe sitraka ny fon'Andriamanitra izy zany, kanefa tsy nankatoa rahavana. Miainozy izy ny tenin'i Jehovah ianao.
rehefa tao anatin'izay menony teny Jehova inona rehefa nanotrika ny zanak'Israely ny Amalekita zany hoe nanakana anazy teny amin'ny lalany rehefa avy tany Egypta ny Israely navoaka avy tany Egypta de ozy izy ny Jehova mantsy Saoly tamin'ny alalan'ny Samuel vonoy ary ngano daholy ary ngano izay rehetra mety ho azo izy ka aza asiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na briky tsy mila misy miangana ny momba ny Amalekita takany hoe fahavalo tanteraka zany tsisy indrafo fa i Saoly ravana tsy nanaraka voalohany aloha Iagaga zay mpanjaka de navela novelona takany hoe nyrerihavana io fa azoko ny mpanjaka akoatran'izay zay tsara rehetrarehetra tao na inona na biby fiompina na zavatra tsara de nalainy nandeha tamin'ny fahalalana izy fa tsy nanaraka an'izay nampitenen'ny Jehova ny Samuel anazy hoe reto tsara de inona mba excuse-ny Saoly hoe atao fanatitra ahoana Andriamanitra inona fanatitra tsy akasitrahana ravana ohatrany hoe sampy takany hoe tsisy fotony reny efa ratsy de ratsy fijerin'olona mety tsara fa amin'Andriamanitra rehefa ratsy de ratsy ary Andriamanitra rehefa miteny hoe aringano de aringano name toro-dalana mazava Andriamanitra name toro-dalana mazava Andriamanitra tsy tena hoe sans pitié zany rehetrarehetra mihitsy ary rehefa avy eo moa Samuela mbola nitetitetika ny Agaga mihitsiny araka ny tenenin'Andriamanitra mety famonoan'olona le izy fa zay aloha mibaiko n'Andriamanitra de manatanteraka fotsiny ny azony zay nahazo baiko eo anatrehan'izay nitenenana azy akoatran'izay koa Saoly mbola nandainga ihany nandainga izy kanefa efa nahazo teny de melo Samuel lasa alan'Andriamanitra ny nataony lasa alan'Andriamanitra lasa tsy ankasitrahana nanenina ozy izy nanenina no nanaovako ny Saoly mpanjaka eo amin'ny 10:20 amin'ity Samuela voalohany 5:10 ty nanenina azavela anenina ny amintsika amin'izay ampiasain'Andriamanitra antsika Andriamanitra rahavana rehefa miteny an'izay manenina izay izy de tena hoe esoriny le voninahitra na de ny safidiny ary izy manao zay tiany atao rahavana ny Andriamanitsika manao an'izay tiany atao izy ny malala matoa izy maniraka de zay zany mety tsy anjarantsika ny manambomboatra tsy anjarantsika miteny hoe everiko fa ohatr' zao ane tsy everiko zay lazain'Andriamanitra de tanterahana Samuela ravana de olona nankatoa ary zay ny fotoana ny eonany tamin'ny Saoly farany takany hoe nahita ny Saoly izy nanositra ny Saoly Samuel de izy ankona nalany zay voninahitra teo amin'ny Samuel zay noho ny tsy fankatoavana noho ny fandehanana tamin'ny everina fa feveran'ny tena hoe mety ndao ravana zay tian'Andriamanitra ny ataontsika fa zay nanomezan'Andriamanitra voninahitra atsika mety zavatra teo zao ny everin'ny Saoly hoe zavatra tsara reny nalainy reny zavatra tsara ary ny tanjony de hoe atao fanatitra fa rehefa tsy tian'Andriamanitra de tsy tian'Andriamanitra tsy mila fanatitra hafahafa ohatr'izany izy fa hoy Samuel sitraky Jehova moa ny fanatitra dorana sy fanatitra afalatsatra mihoatra noho ny miaino ny feon'ny Jehova ny miaino
eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra fankatoavana zany ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondrolahy. Andao rahavana tsy hoe azahoantsika eloka indray ny zavatra eritreretin'Andriamanitra nomezana voninahitra antsika. Andao tsy hanamelohana antsika indray. Tsy hanamelohana antsika indray. Ninona mety ny tenenin'ny Saoly na ny akeloka ary izy na nangataka tamin'ny Samuela ary izy hoe mifonahy noho ny amiko indray dia efa trop tard. Efa trop tard. Ny nenina zany tsy ho aloha ananatra fa tena ho aoriana ndatsa marina tokoa raha hafana. Andao tsy rehefa nilazaina dia mankatoa fotsiny. Tsy hiverina aminao aho izy Samuela. Tsy hiverina aminao aho fa ianao efa nandany tenin'i Jehova ary Jehova kosa efa nandanao tsy ho mpanjakan'Israely intsony. Nanda rahavana. Andao tsika hitandrina amin'ny fanompona rehetrarehetra. Andao tsika tsy hanao izay hampanenina an'Andriamanitra ny amintsika fa hanao izay tena hoe hampifaly an'Andriamanitra. Mety endry maro ny zavatra miseho, mety manana tanjona tsara, fa rehefa tsy izay ny tenenin'Andriamanitra, rehefa tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra dia andao tsy handeha amin'ny fisainantsika mihitsy. Mazava ny tenin'Andriamanitra, aringano dia aringano, tsisy akoatr'izay. Ndao tsika tena hompankatoa rahavana, hompankatoa voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra ankehitriny izay dia misaotra anao indray ny amin'ny fananaranao. Ninona Jesosy mety tanjonay mety nare ny teninao izahay, mety nampanoranao olona izay hoe izao nataonao. Eny Jesosy, aok'izay dia hompankatoa fotsiny. Aza velanao anao izay heverina efa mety izahay. Tahaka an'izany koa ny nanjohan'i Elia. Na dia mpisorona be ary izy, na dia tena hoe nanana andraikitra tsara ary izy, tsy nahateny ny zanany izy, tsy nahateny. Ary dia tsy maintsy ny faizinao foana. Andriamanitra aza velanao ho tara, aza velanao handany mombanao izay, fa tena hoe hompankatoa ary meo anay ny fahendrena rehetra Jesosy meo anay ny fahendrena andehananay tahaka ny lalana izay nitondranao an'i Solomona, meo anay ny révélation, meo anay ny fifandraisana tsara aminao, meo anay ny fitarian-dalana rehetra Jesosy aok'izay tsy hevitena fefa mahay, aok'izay tsy hevitena fefa mpanjaka na mpitarika na manana andraikitra ambony dia hoe tsy azo refesy mandidy, fa izay tianay mifona Jesosy mifona amin'ny fanoherana rehetrarehetra, mifona amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Aoka ianao no anjaka amin'ny fiainanay ary ianao no ankatoavinay. Eto Samuela tsy namangy an'i Saoly intsony ozy izy ambara-pahafatany, fa Samuela nalahelo an'i Saoly ary Jehova nanenina ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'ny Israely. Ninona mety alahelon'i Samuela efa tsisy azo atao intsony. Andriamanitra ny tompo-teny farany, nanenina koa Andriamanitra. Aza esorina, aza vela ho tonga amin'izay fanenena an'izay Jesosy ny fanarahanay dianao, aok'izay anaiky ny fananaranao, aok'izay ankatoa ny teninao fotsiny. Ianao no mena voninahitra, ianao ny reharehanay. Ninona mety toeranay androany ianao no nisafidy anay Andriamanitra. Ankehitriny izay anarinao amin'ny teninao, manao mihoatra noho izay nieritreretina ianao, manao mihoatra meo anay ny fahendren'i Solomona andehananay araka an'izay nitahinao an'i Solomona. Tanteraka tamin'i Solomona hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako, dia anaraka anareo izany. Nanaraka ny Solomona ny harena, na dia fahendrena ary ny nangatahana ny nomenao voninahitra Solomona, fa famboninahitra nahazo an'i Saoly
aok'izay anana safidy tsara Jesosy aok'izay anana safidy tsara tsy filaty sitraka aman'olona fihevitra sy fihevitra reozy izy ianao aok'izay ho mpanka toy ny teny fotsiny voninahitra teo anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy aleloia amen amen tahiny tompo daholo Wala,